manana ny andraikitra lehibe sy fianovana tombontsoa malagasy maro misy mahitsy izay ary mahatsapa fa dia tena mizotra raha teraka zany hoe didy-jadona ary any amin'ny fitondranatsika feso mandidy ny firenena ankehitriny enonareo koa nefany fa hoe isy ny fivoriana izay iraika amin'ireo misy aty amin'ny océan Indiana atao tao Antananarivo na saika atao tany Mosbiara dia natao teto manontany sy miantso anay ireo namana hoe fa ahoana ny zavatra misy a Madagasikara dia mazava ny teniko hoe aty aminay efa nambaranay fa tsisy manadina izany lalam-panorenana sy lalàna velona sy ny fifanarahana izay nisy zany indrindra tamin'ireny akôro natao tamin'ireo mpanao politika rehetra tokony andraikina rehefa izay tamin'ny Anosmina feo fanatanterahana samy aninarangala soa ihany fa misy any zareo fa dia nisy tokoa ny nahaova sy tady anovo ny fifanarahana internasionala amin'ny lalàna misy eto Madagasikara ka dia nivory eto izay mandinindra tsara hoe ahoana nanaovantsika ny organisation na organisation ny zava-misy na fitantanana ny antokontsika ny fikambanana ny vondrona misy atsika dia ny foatsakiny zany zava-dehibe loatra aminay ny mifanaraka ary indrindra no miadevitra hoe fametrahana anay sam'izay aloha io fa samy manataka lalàna mafisina tsara ny fahaiza-manao ary indrindra ny fifampatokisana dia ny fanomanana n'ireo le lahadinitra izay eritrehan'ireo olo-mavamboaka nareo misy olo-mavamboaka maromaro eto ary ihany koa ny anomanana n'ireo mpanao politika hoe mba politika tena azo vahoaka atenaina sy atokisana ny politika izay mavoaka fantatra hiaritanay indrindra fizaha izay mitariky n'ity fasiakany ity milaza aminareo fa menatra ny zava-misy eto Madagasikara ary raha tena tokony izy tsy hisy an'izany fivorimbe iraisam-pirenena izany aty satria tsy afaka milaza ny heviny ny olona voageja ny filazana izay zava-marina sy ny zava-misy ary indrindra voageja ny izay miteny voagadra mihitsy izy lasa miorooro tsy azo atao mivory na atao trano ary eto zay zao mivory ampiarina lalànareo sambory zahay zay ny ilaina lalàna tamin'ny 2016 mbola ampiasaina tamin'izao hoe tsy mahazo mivorivory tsy mahazo mahavorivory olo ho hitanareo rehefa tonga reo le vory eo mandala fa maninona no manao an'izany fitondrana hoe demokratika fitondrana malaza hoe tamin'ny tany-dalàna tsy marina zany tena tsy marina zany ary zay le lazaika anao miantso anay reo olon'ireo fa tsy hoe jereny manao nytieto tsy sika reny anie zany anatina fikamarana firenena aty amin'ny ranomasina indiana sy aty amin'ny faritra misy ny sadeka aty sy ny comizay union africaine dia zay mahatonga rehetra hoe tokony hitovy daholo ny fomba fijerentsika rehetra tokony amboarina ny atao anatinay aloha zany ny fampitanana vaovao makany aminareo mba milaza zava-marina manome fampanantenana ny olona fahoriana tsy toko tsy finoana marina vahoaka tamin'ireny mitondra drano misy ireny ary ny indrindra amin'ny fandravana ny taniny fangalana kely ny taniny anaovana ny lalambe mikodana tsisy miaro le olona ary na dia fafantatra zao fa tena tsy avo toa dia ataony zareo dia zay moa zany mitantsika eo izy hoe atraika ny ahafahana mampita zay vaovao zay fa zao tsy voakitana eto izy ampitainaina aketo satria zava-misy any tenenainareo ka dia zay ny azo resahana aminareo hoe fanomanana ny dinika izay otondroreo reo dia manana zavatra resahana koa zay ary indrindra ny raharaha politika akapobe misy eto ny firenena zay tsy mifanandrisy mihitsy amin'izay lalàna rehetra misy eran-tany sy ajaina amin'ireny fifanarahana ny firenena mikambana ireny ary ny farany dia fandaminana
lalàna atao anatiny. Zay ny dinirina tetika dia fantatra hoe rehefa tena liana hoe inona ny ivorianareo hoe andamina, andrinika, ary tena mety tokoa izay fa tena hijoratra amin'ny farany mihitsy hoe tsy mety zao fotoana mety inona intsony natenainy zavatra laza mihitsy tamin'ny bolongo taona iny fa tsisy atenaina intsony zany fifidianana zany reto Madagasikara e. Zay mieritreritra an'izany satria reny ny zavatra mitranga reny niaratra nisy nampiasaina daholo na fangalaram-bato fa nokodonana ny safidy-bahoaka ary indrindra fanovana ankapobeny zao ny lalàna nisy sy fifanarahana izay vita fa dia izay zany ny tena resahana.